Nampiasain'ny commune Antananarivo renivohitra fitaovana lehibe toy ny pelle de dragage, fiara mpamonjy voina, fiara vavety, ny fanadiovana ny lakan-drano teny amin'ny fokotany Akazomanga atsimo sy avaratra ao anatin'ny boriboritany fahaenina iny nanomboka omaly alarobia ary nitohy ny alakamisy mandra-panadio izany araka ny baiko avy amin'ny ben'ny tanàna Lalao Valomanana sy ny mpanolotsaina manokana Marc Valomanana izay nahita maso tamin'ny fidinany fotony nataon'izy ireo. Efa tena mampiteny mona mantsy ny fahatsetsehana lakan-drano ity ka voatery tsy maintsy nandraisana andraikitra hangana mba hialana amin'ny loza maro mety hitranga. Isolo tena ny ben'ny tanàna tena toerana ny lefitra voalohan'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny secrétaire généraly ary nanome fanazavana misimisy kokoa ny délégué ny boriboritany fahaenina Andriamatoa Andriamananjesika Fehizoro. Ity zany amin'ny filalan'ny olona azy dia atao hoe ny dal Akazomanga. Eto amin'ity toerana misy atsika ity eto amin'ity lalana vaovao ity Mefara ary amin'ny lalana RN4 rikatra. Taoriana ny fandalovan'ny mpanolotsaina manoka ny ben'ny tanàna Antananarivo mivady Lalao Valomanana sy Valomanana marka dia nahazo toromarika izay ety ambobotany fahaenina anadio an'izao lakan-drano hitanareo teto izao ny fako sy ny lakan-drano mihitsy izay fandrombonana amin'ny staffin'ny commune urbaine Antananarivo satria araka ny hitanareo dia ahita toerana ny lefitra voalohany ben'ny tanàna Antananarivo ny secrétaire généraly ary ny teknisianina rehetra. Baiko zany izy ity dia manatanteraka izay araka ny fantatrareo mantsy ity fokotany Akazomanga atsimo ity no anisan'ny fokotany be mponina indrindra eto ambobotany fahaenina izany hoe miisa manodidina eo amin'ny 9,000 sy iray aloha zany ny mponina eto amin'ity fokotany Akazomanga ity izay mirefy eo amin'ny 50 hektara eo. Noho izany dia nitsidika teto ny mpanolotsaina manokana Marc Valomanana ary nahita an'izao toerana zao sy ity fiangonana ity hoe mila diovina le tanàna fa tena maloto be. Dia noho izany dia manentana mponina izay arak'izay afatra izay mba hitandro ny fahadiovana indrindra amin'izao vanim-potoana fahavaratra izao satria efa fanadiovana amin'itoy izy ity fa tsy hoe miandritsika amin'misy valana retina indray vao manao an'izany asa izany. Ny faharoa dia miantso izay ny manala-tanana rehetra mba hifanohana amin'izao azy zao satria araka ny fitenenantsika hoe ny tao-trano tsy efa nidrery araka ny fahitana azy eto dia efa ela ataonany maro tsisy nanadio ity toerana ity amin'izay fitondrana ny tanàna Antananarivo zany teto taloha dia be dabe ny fako ny latsaka teto ary tena tokony ho lalina izy io fa tsy nisy nanadio mihitsy fa taoriana izay fandalovana izy mivady zay ny ben'ny tanàna Antananarivo mivady sy ny président Marc Valomanana dia nandraindraiky izao zareo vokatrizay dia be dabe valana retina mety hitranga. Ny faharoa faritra ivy ity misy atsika ity dia raha ohatra zany ka tsy etsindreo lakan-drano ireo dia miakatra le rano tonga ny tokantranon'olona daholo le rano ary le rano tsy hoe rano tsotra fotsiny amin'izao fa tena rano maloto. Antony maro no nahatonga ny fahatsetsehana ny lakan-drano eo ny olona amin'ny manary fako sy lokoto fa tena nanampitrotraka koa ny tsy fandraisana andraikitra toy ny tsy fiasan'ny station de pompage hisotina ny rano maloto eny amin'ny Ambodimita. Isan'ny nanahirana ny asa koa ny fisian'ireo trano kely maro miorina manamorona ny lakan-drano. Mitohy hatrany anefa ny asa fanadiovana nataon'ny commune Antananarivo renivohitra fa tsy mijanona eto Akazomanga ihany.